Misy ny tolotra izay omen'ny Canal Plus ho an'ireo mpanjifa indrindra amin'izao akatoky ny fety izao. Isany amin'izany ohatra ny fanofanany décodeur amin'ny vidiny 5,000 ariary ho an'ireo mandoha izany amin'ny alalan'ny virement bancaire. Ankoatra izay, manana tolotra ho an'ireo hanao abonnement sy réabonnement ihany koa ity orinasa ity. Afatra farany ho anareo rehetra izay te hanjifa zany dia miazaka malaky any amin'ny Canal Plus satria arakaraka ny fahatongavanareo aloha no anaovana ny installation aloha. Misy filaharana zany dia izay tonga aloha reo tsy maintsy voapetaka aloha, sao dia lasa tarafetitsika dia lasa mampalahelo be. Amin'izao volana Desambra zao dia manana tolotra zay lazainay fa tolotra tsy manam-paharoa satria amidinay 5,000 ariary ny décodeur raha ohatra ka manao prélèvement bancaire ilay olona ka maka ny tolotra manomboka eo amin'ny évasion. Manasa antsika rehetra hitsidika ao amin'ny grande braderie satria ny Canal Sat dia ao ary nanomana zavatra tsara be ao anareo. Afaka manao abonnement ao nareo, afaka manao réabonnement ao nareo, izay rehetra manao abonnement na réabonnement dia nisy fanomezana maro isan-karazany efa nomaninay avy ato amin'ny Canal Plus. Aza adino nefa fa ny Canal Plus dia mpakafy ankizy madinika, eto ny ankizy madinika fa maro be ireo fampifalifaliana nomaninay ho an'ny ankizy. Misy chaîne manokana izay novokarin'ny Canal Plus izay nomanina ho an'ny ankizy ao amin'ny Canal 10 no ahitantsika anazy nanomboka tamin'ny 27 volana Novambra ka hatramin'ny 5 Janoary ho avy izao dia misy ny chaîne du Père Noël ahitantsika ireo dessin animé maro be ankafizin'ny ankizy toy ny La Reine des Neiges, ao ihany koa Bob l'éponge, ao ihany koa Dora sy ny isan-karazany. Misy ny création originale hitanareo dia manasa antsika ankizy rehetrarehetra ao amin'ny Canal 10 ny fotoanantsika mandra-pahatonga ny 5 Janoary. Ho antsika efa mpanjifa indray raha ohatra ka manao réabonnement nareo amin'ity volana Desambra ity zany hoe hatramin'ny 1 volana Desambra dia misokatra ho anareo ny tolotra ambonin'ny tolotra izay efa nananareo ary mety azahoanareo chaîne hatramin'ny 5,20 azonareo zany mandritry ny tapa-bolana farafahakeliny.